Tombony ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, zava-dehibe aminay ny miantso ny anaranao isaky ny maraina vao mifoha, satria amin'ny maha-olona ao anay, amin'ny maha-mpanompono ao anay, dia mendrika sy hoderena sy ankalazaina ary homem-boninahitra ianao. Koa ny fiainanay amakivaky ity tontolo andro ity dia amirapiratany voninahitra ao any. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio dia andeha ka ohatra iray isika ry havako amin'ity lohahevitra iainantsika ity hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Tantara efa hainareo kanefa na aiza ary dia misy tiako mba marihana ry havana ny tantaran'i Joba, ary indrindra indrindra eto ny resaka ny fanaovan'Andriamanitra sy Satana. Izany dia hitantsika amin'ny Joba toko voalohany andininy 12. Andinga vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia hoy Jehovah tamin'i Satana, indro hoe tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza anjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana, niala teo anatrehan'i Jehovah. Amen. Ry havako, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra no asiana teny ary marihana ao anatin'izao mba azotsika maka hafatra, ary indrindra ny tanjona dia mba hampitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokintsika ny Tompo. Eto ary no ahitantsika ny resaka ny fanaovan'Andriamanitra tamin'i Satana, izay tsy averina intsony io fa efa nivakiana tamintsika teo izany. Izany hoe Andriamanitra dia mamela malalaka any Satana hanjaka amin'ny fananan'i Joba. Fa saingy izao misy fepetra kosa izay tsy azon'ny Satana ioarana, dia izao ny anala ny ain'i Joba zany. Ary izay no tiana avohitra eto hoe misy hery samihafa hitantsika eto amin'ity tany iainantsika ity, izay mety hamotika sy handrava mihitsy ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ao ny herin'ny natiora mitondra oram-baratra ary dia miteraka tondra-drano izany. Ao ny rivo-doza mifofofofo mandravarava ampahany amin'ny hery misy eto ambonin'ny tany izany fampatsiahivana. Fa ankoatr'izany koa dia misy ireo hery samihafa izay tsy hifaritana, tsy hailazaina, ary ao anatin'izany ny herin'ny Satana ry havana, eny amin'ny rivotra araka ny ambaran'ny soratra masina. Izany rehetra izany ary no ahitantsika taratra eto fa manahoana reny hery reny eo anatrehan'Andriamanitra. Eto ary dia avohitra an'Andriamanitra mihitsy, ary tsy afaka nanoatra teo anatrehan'izany Satana le hoe miay no aza alàna zany. Izay zany le hoe Andriamanitra ny tompon'ny aina, izy no mahefa ny zavatra rehetra, na inona hery samihafa mifamoivoy eto amin'izao fiainana izao, dia ain'Andriamanitra mametraka fepetra ho amifitra ary indrindra ho soa ho an'ny olony na dia mandalo zava-tsarotra aza. Faharoa, misongadina eto ihany koa hoe inona ny nefa rano nataon'i Satana, sady tsy niady varotra intsony izy, fa dia izao Satana nivoaka, niala teo anatrehan'i Jehovah. Izay le hoe na inona izany herin'ilay ratsy, na inona hery misy eto amin'izao tontolo izao, dia tsy afa-manoatra manoloana ny herin'Andriamanitra izany. Izy mahefa ny zavatra rehetra, ary vao mainka isika sambatra, satria Jesosy Kristy koa dia niteny fa izy ny tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ ambonin'ny tany. Aza matahotra ny hery samihafa ry havana. Ao misy milaza ny amin'ny hoe ny herin'ireo kintana fa mitondra vintana izany na mitondra ny tahakan'izao. Misy ireo hery izay mahatonga ny olona hanompo sampy eto amin'izao tontolo izao, satria mety nahita vatolampy izy dia nangataka teo dia nahazo valimbavaka, hazo hafafaniry sy ny sisa, manana hery. Zanatra rehetra izany resin'ny herin'ity Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ary indrindra ity Jesosy Kristy izay ivavahantsika ity, tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra, manerana an'izao rehetra izao. Ingana izany ry havana, hampitombo ny finoana sy ny fahatokiana ary ny fanantenantsika an'Andriamanitra na hifandroitan'ny hery samihafa ary ny fiainantsika amin'izao fiainana izao, mandresitsika ao amin'ilay mahefa ny zavatra rehetra. Amen. Vavaka sika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, aza vela atahotra
an'ireny hery samy hafa ireny izay. Fa izao kosa engany izahay hifikitra aminao, hiara-dalana aminao, indrindra ianao ry Jesosy Kristy, mba handresenay an'ireny hery samy hafa ireny. Dia amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.